Raha eto Madagasikara zany dia tia Betafo sy Mandoto no ahitana ny tranga betsaka indrindra. Eny amin'ny fiarahamonina dia mahita olona mifanitona ary ny 300 ny fifantonana amin'ny olon-dehibe dia vokatry ny Voavary avoka. Ampifanina ny mpiasan'ny fahasalamam-bahoaka mba iverenany afantatra kokoa momba n'izay aretina anankiroa zay, ny teniozy sy ny cystosclerose, zay aretina mifandray zany, satria ny teniozy ihany zay tsy voatsabo, ka raha mangeraka alamanjana ilay olona no mety hivadika koa cystosclerose any amin'ny olombelona sy cystosclerose aty amin'ny kisoa raha mirenireny ny kisoa. Dia izay no ampahafantarina ny mpiasan'ny fahasalamam-bahoaka ny fomba rehetra isorohana an'izany. Ka isan'ny fisorohana mahomby amin'izany dia ny fizarana fanafody ho an'ny olombelona. Fa kosa afaka koa atao ny fisorohana ny fanomezana fanafody kankana ho an'ny kisoa sy ny fanaovam-baksiny ny kisoa zay efa atao koa aty amintsika. Fa fanampin'izay dia ngeza be ny fahadiovan'ny tanàna, zany hoe fampiasana lavapiringa, ny fahadiovan'ny tanana, ny fanasana tanana amin'ny rano sy ny savony, ny fahadiovan'ny sakafo, ary koa ny tsy famelana ny kisoa irenireny. Ka ngeza be zay paikady atao aty ary voalohany eran-tany ny anaovana n'ilay fijerena an'izy roa mitambatra. Atao ny fisorohana ny teniozy aty amin'ny olombelona na ny Sakoitra amin'ny alalan'ny fanomezana fanafody maimaim-poana ny olombelona. Fa atao koa ny fisorohana zay any amin'ny kisoa dia ny fanomezana fanafody kankana koa ny kisoa sy fanaovam-baksiny ny kisoa. Izany dia voalohany eran-tany nanaovana an'izany aty Madagasikara ary eto Vakinankaratra ao Mandoto sy Betafo.